lalana lavadavaka sy tora-jofo rehefa maintany ary fotaka mandrefy rano be isaky ny asara no iainan'ny mponina aty amin'ny fokotanin'ny Ambondrona raha toa ka tsy nisy ny fanamboarana ny lalana mianga avy eo amin'ny croisement Masera ka hatreny amin'ny université vavolombelona izany ny mponina izay mipetraka aty Ambondrona. Tena rano be surtout amin'ity aloha tika tena rano be mihitsy ny sahirana natany bus reny ara nainaina mihitsy ny ligne 11 sy ny ligne 9 tena mampalahelo mihitsy izany mba isorana Andriamanitra hoe mba ho vita ty lalana ty. Ny lalana teo aloha dia tena ratsy be manimba tôbila mihitsy. Lavadavaka reto fakofako fotsiny mahazo an'ireto. Taoriana ny fitokanana ny lalana teny tsara Randoany nanome tokony ny filoham-pirenena malagasy fa tsy maintsy amboarina ary ho vitaina ny lalana makeny amin'ny anjely manontolo eny Ambondrona. Amin'izao miroso ny fanamboarana afa-pasahiranana sahady ny vahoaka izay isaorany izy ireo ny fitondram-panjakana malagasy. Ay mony tsy ho faly lalana tety atao hoe lalana tena ifamezivezen'ny mpikaroka hoe mpianatra université teny misy azy ty aby misy ny fikarona rehetrarehetra nefa lalana ohatran'izao ny etany dia tena mba mahafaly raha ohatra vita soamasitara ty lalana ty satria tombontsoa ho an'ny firenena zany ary dia ny rarinona hoe mba hitohizan'izao amin'ny faritra rehetrarehetra misy ny harem-pirenena eto Mazangahy io indrindra hoe lalana makany amin'ny Grand Pavois ohatran'ireny dia hoe mba zavatra mba reharehan'ny Mazangahy zany. Misaotran'ny fitondram-panjakana rehetra mba manana izay finiavana izay hanao an'ireto lalana izay misy ny hoe harem-pirenena reto. Zay angamba no azoko tenena. Efa tsara zany ny hoe vita zany amin'ny lalana aty dia amin'izay tsy hima zany le tôbila. Ohatra zay dia tena faly zay fa misaotra betsaka anareo le mpitondra fanjakana ambony zany. Fihetseham-pona aty ambony reo dia faly fa vita le lalana. Izy teo tena mijaly be misy amin'le lalana ratsy tômobila tsy mandeha mora mandeha mafy be mitotototona. Lalana amin'ny 3 kilometatra no tsy maintsy asipamboarana izay efa herinandro nanombonin'ny asa ty an-toerana ka ho atao goudron ny arabe ambana lalana ny fasahirana ny mpampiasa lalana fa indrindra ny mponina aty Ambondrona.